malagasy zany dia fomba anankiray iverina no averina any amin'ny malagasy tompony satria taom-baovao malagasy dia fomba malagasy fa tsy finoana. Taom-baovao malagasy zany dia fomba fa tsy fety. Zay zany le hevitry maharitra firy andro ve izy? Inona ny zavatra hoe mampisongadina anazy amin'ity fahasoavana fotoana? Misy taona ihany fa fivoarana tsy mahita. Manao izay fivoarana izay moa? Taratra amin'izao hoe raha tsy nalala taom-baovao malagasy inona mba tamin'ny taona lasa malala. Maro zany ny olona mivoaka no mahafantatra hoe inona no atao taom-baovao malagasy, ataony inona, inona no anjaran'ny taom-baovao malagasy ao an-tsainany. Ny zavatra ataonay tahaka izao hoe ataon'ny olona inona mety mahasoa ve sa tsy? Zay fotony le izy. Dia gasy mantsy zata mandevola rehefa mitady ny mahasoa azy. Fa zay raha manome taom-baovao malagasy manome azy maimay foana satria tsy dia mahaliana azy loatra ny hatreto. Inona mba afatra mba tianao vita ho an'ny vahoaka malagasy? Sotrabe hoe mety mieritreritra ny androso aloha raha tsy mipetraka amin'ity tokony izy ny kolontsaina.